Titana tauriny semi-marathon fety fidedina tompon-daka ny Afrika Austral dia hiatrika ny marathon international de Tana indray tsika amin'ny enina ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy izao. Fantatra fa dia andray anjara amin'ity faninana ity ireo aty amin'ny nosy manodidina ary ireo any Afrika ihany koa dia isan'ny fanampanan-tena fa ho avy amin'ity faninana ity. Araka ny namarany mpikarakara dia mpandray anjara maherin'ny 2 arivo no andrasana amin'izany faninana izany. Analavela amin'ny François Lebon mpiazakazaka lavitrezaka renone riajan'irindreparany Syrie Jean Delacroix mpiazakazaka malagasy amin'ny andiany fa enina ambin'ny folo amin'ny marathon international de Tana. I François Lebon tokoa mantsy no mitana ny lalana voalohany tamin'ny andiany fa 5 natao teto Madagasikara. Vonona ny mpiazakazaka malagasy no matana Jean Delacroix ifampitana amin'ireo atleta avy any ivelany mandritra faninana io. Mpanazatra national dia mifantana zany hoe roa lahy roa vavy dia izay ngamba mety ho jerena akaiky ny fanampiana azy i Adjanirina sy Jean Delacroix zay efa nandresy tamin'ny ino ma ty gasy voalohany tamin'ny herintaona zay tao aorianan'ny Lebon torak'izay koa Landinirina sy Marina Landinirina amin'ny Gospel ary manantena so Marina amin'ny Knaps ireo angamba fa tsy hoe andray an-tanany dimidimy avokoa ny fédération satria raha ny tena marina no ny présidente fédération zay iezaka sy ny équipe no andray an-tanana an'ireo atleta ireo fa raha ny tena izy club no mandray andreo satria tsy événement national io. Notanterahana ny 9 oktobra izao mantsy ny andiany fa 9 amin'ity faninanana ity. Fantatra azy nandritra ny fionan'ny mpikarakara izay zareo avy eo amin'ny World Trade Center sy ny fédération malagasy ny taranja fototra athlétisme fa andray anjara amin'ity faninanana ity ireo nosy manodidina vonona ny mpikarakara amin'ity hetsika ity. L'innovation d'abord c'est la journée verte. C'est un zavatra important pour l'organisation. Mais oui, circulation mixte dans les parcours. En deuxième temps, les soutiens, les causes ONU-SIDA, les protections de la santé et le combat contre la maladie. Il y a ONU-SIDA, CNLS, des Misankou, les Marathons Land. Marathons Land, c'est pour la course, l'épreuve de 1,5 km pour les familles et enfants. Et on aura sur le parvis de l'hôtel de ville 400 mètres carrés dédiés aux familles et enfants avec Okalo, le château et first événementiel et avec des gonflables, trampolines, manèges pour tous les enfants. Nous aurons également un cabaret en plein air le samedi soir avec un artiste de très grande renommée nationale et nous travaillons avec first événementiel là-dessus. Ho an'ny fédération dia isan'ny hoamafisina ny fitandrona ny famovoizana mandritra ny azakazaka amin'io alahady fa 9 volana oktobra io. Isaka ihany izahay miara fiara-miasa amin'ny polisy centrale sy municipale mba ampijanona mihitsy ny ou demi-chaussée arakin'ilay autorisation voaray hoe iny mihitsy no ampiasaina dia hiezaka koa izay jery hoe ahoana ny fomba fefena ny lalana. Iny angamba aloha mety ho sarotra fa zay azonay atao fefena ny lalana ho tena hoe demi-chaussée no andehanana. Izara efatra ny faninanana ny voalohany dia ny marathon mirefy 220.270 km izay andraisan'ny rehetra anjara. Ny faharoa dia ny foulée écolo mirefy 10 km. Eo ihany koa ny enduran faninanana natokana ho an'ireo sembana ara-batana. Isy ihany koa ny azakazaka natokana andraisan'ny fianakaviana anjara ny antsoina hoe maratongy mirefy 2.5 km manodidina ny esplanady Analakely. Mpandray anjara maherin'ny 2 arivo no andrasan'ny mpikarakara amin'ity hetsika ity efa misokatra ny fisoratana anarana ary tsy faran'izany raha tsy niasa botsy 10 oktobra.